Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Famirahaba antsika revako malala tratra ity alatsinainy fa 24 ny volana febroary ity ny mofinaina voalahatra antsika dia ny salamo fahavalo amby telopolo amby zato. Salamo fahavalo amby telopolo amby zato. Vakina aminaran'i Jesosy. Hidiranao amin'ny foko rehetra aho, eo ny atrehan'ireo Andriamanitra no ankalazako anao. Hivavaka manandrify ny tempolinao masina, ka hideriny anaranao noho ny famindramponao sy ny fahamarinanao, fa efa nomenao voninahitra ny teninao ambony anaranao rehetra. Tamin'ny andro nitarainako tena mahalainao, nomenao fahasahiana ka nisy hery ny fanahiko. Jehovah, hideranao ny mpanjaka rehetra amin'ny tany, fandre ny tenin'ny vavanao izy, eny ihira ny amin'ny lalan'i Jehovah izy, fa lehibe ny voninahitra Jehovah. Fa na dia avo aza Jehovah dia mijery ny ambany toetra, ary mpiavonavina fantany ny lavitra eny. Na dia andeha eo amin'ny fahoriana aza dia hamelilay ianao. Hanintsitra ny tananao hanohitra ny fahatezeran'ny fahavaloko ianao, ary hamonjy ahy ny tananao ankavanana. Jehovah no ahatanteraka ny amiko, Jehovah mandrakizay ny famindramponao, aza mahafo ny asan'ny tananao. Ray masino manamasinana ny fahamarinana ny teninao fahamarinana. Amen. Ny bokin'ny Salamo dia fantatsika fa vavaka izay mifangaro tononkira, na tononkira vavaka na vavaka tononkira, dia samy hitanao amin'ny Salamo. Ary ny Salamo dia misy Salamo nataon'i Davida tahak'izay eto am-pelatanantsika, misy Salamo tsy Davida akory nanao azy, fa nataon'ny olon-kafa, nataon'ny Asafa, misy be dia be mpanoratra ny Salamo. Misy dia tsy Davida akory nanao an'ilay Salamo, fa nosoratana fotsiny hoe nataon'i Davida io. Ny antony dia fa aty aoriana ilay izy misy voambolana izay tsy mahazatra loatra amin'ny Salamon'i Davida, nefa natao eo an'i Davida, fanao ihany izany tamin'ny vanim-potoanan'ny antikite. Fa zava-dehibe dia ilay soratra masina eto am-pelatanantsika. Tsy dia ilay mpanoratra loatra, iny eo ihany hanampy antsika amin'ny fahatakàrana, ny hevitra soratra masina fotsiny ihany izany. Fa ny zava-dehibe dia ilay hoe soratra masina tonga eto ambany masontsika. Ka io Salamo izay eto am-pelatanantsika io, ny Salamo moa dia efa misy voatsitokotoko araka ny tokony ho izy. Misy Salamo fiderana, misy Salamo fibebahana, misy Salamo fitarainana ao anatin'ny fahoriana, misy Salamo natao hiraina mba hamerina ny fatokinan'Andriamanitra. Fa ity Salamo eto am-pelatanantsika ity dia Salamo amin'ny fiaingana vaovao. Salamo amin'ny fiaingana vaovao. Fiaingana vaovao ahoana moa? Ny fiainana kristianina na ny fiainana ataontsika hoe ny testamenta taloha dia manao zava-dehibe ny ataontsika hoe fibebahana, manao zava-dehibe ny fiovam-po, manao zava-dehibe ny fiovan-tsaina. Amin'ny fotoana izay anapahan'ny olona hevitra ho mpanompon'Andriamanitra, amin'ny fotoana anapahan'ny olona hevitra hiala amin'ny faharatsiana, hiverina amin'Andriamanitra, izay no atao hoe fiaingana vaovao. Manamarina an'io ny tenin'ny Paoly, io tsy ao amin'ny testamenta taloha ihany, fa ny tenin'ny Paoly aza aty amin'ny Korintiana amina hoe raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy, efa lasa ny taloha, indro tonga vaovao ireo. Lay fiaingana vaovao. Ity Salamo ity ara dia Salamo mivavaka ataon'ny olona manapa-kevitra hiaina fiainam-baovao, manapa-kevitra hiainga hanao zavatra vaovao, manapa-kevitra hiaina ao anatin'ny fiainana vaovao izay niala tamin'ny faharatsiana ka te handeha ho amin'ny fahatsaram-piainana hatrany. Dia misy lafin-javatra vitsivitsy ary izay tarafina amin'ity vavaky ny olona izay hanana fiainana vaovao, izany hoe ireo izay ataontsika hoe vao nanomboka fiainana kristianina, ireo vao manomboka miaina, tapa-kevitra hiaina ny fiainana kristianina, na efa ao anatin'ny fiainana kristianina fa te hanatevina, te hanavao fanoloran-tena, dia mamaky ity Salamo fahavalo amby telopolo amby zato ity. Voalohany dia ny olona miaina fiainam-baovao dia olona mankasitraka an'Andriamanitra tamin'ny lasan'izy aloha. Izany hoe mitodika amin'ny lasa ny olona. Rehefa ny olona manana fiainam-baovao
nahita ny lasany izy zany saingy tsy voafatotro ilay lasa izy, tsy voafatotro ilay tsy nentina ataony tamin'ny lasa izy fa na de atao anatin'iny tsy nentina ataony tamin'ny lasany iny aza de tsapany hoe tsy narian'Andriamanitra izy. Zay lay andininy fa fiteny manao hoe tamin'ny andro ny tarainako de namaly ahy ianao. Ary izay toe-panahy mahatoky an'Andriamanitra tsy hoe fiaina kristianina ankehitriny de ny lasa de avelao lasa momba ny lasa momba ny lasa fa ny lasa zay nanovozanao hery, ny lasa zay tsy hoe halanao ny lasa, tsy hoe zavatra hafa eo amin'ny fiainanao mihitsy ny lasa fa ny olona manomboka fiainam-baovao de nakalesona tamin'ny lasa mba tsy hiverenana amin'ilay fahadisolona natao tamin'ny lasa intsony, tsy hoe havalona ny lasa ka de tsy ralahina intsony fa lasa nakana lesona, lasa nianarana zavatra betsaka, lasa tsy hoe nafoin'Andriamanitra atao anatin'ilay lasa fa lasa nahatsiarovana hoe na inona tsy nentina tao de teo Andriamanitra. Itsika mantsy ataontsika hoe andevozany antsoina hoe résultat amin'ny andro iainantsika ankehitriny mitaky résultat pozitiva, mitaky vokatra asa tsara any ka manjary lasa toy ny andevoziny vokatra isika de mieritreritra ny vokatra ataontsika hoe zavatra tsy nazahoam-bokatra ho miiba fa amin'ny soratra masina marina fa ny lasantsika mety tsy namiratra, mety nisy fahadisolona ataontsika tao anatin'ny lasa iny fa izao ny zava-dehibe tsy ny lasa ny ankehitriny fa iny lasa iny de zao nitezan'Andriamanitra anao ary amintsika pino ny résultat négatif de mety ho résultat na amin'ny fikarohana aza ny zavatra tsy nety dia manjary tonga fianarana, manjary zavatra tsy nety de manjary tonga lesona dia izay mahatonga ny mpanao salamo tsy manadino ny lasa loatra izy, tsy ataony mandratra azy intsony ny fahasarovana ny lasa, tsy ataony manimba ny ankehitriny ny fahatsiarovana ny lasa fa nanovozany hery tsy hiverenany amin'ny fahakiviana intsony satria Andriamanitra dia mandrakizay ka Andriamanitra tsy hoe ankehitriny ihany fa Andriamanitra koa tao amin'iny lasa iny. Fa ny faharoa de zava-dehibe ny hoe misaotra an'Andriamanitra, mitodika tamin'ny lasa de misaotra an'Andriamanitra noho izay lasa aza fa ny faharoa de izao kosa mifaly amin'ny vanim-potoana ankehitriny, ny olona miaina amin'ny fiainam-baovao de olona mahatsiaro ny fitahian'Andriamanitra amin'ny vanim-potoana ankehitriny. Hivavaka manandrify ny tempolinao masina, le teny hoe hivavaka manandrify ny tempolinao masina tsy hoe manandrify ahoana moa fa hivavaka ao anatin'ny tempolinao masina, mivavaka ao anatin'ny tempolinao masina zany hoe ny olona manomboka fiainam-baovao, ny olona mahatsiaro hoe za te hanana fiainana vaovao manomboka an'io na te hanavao fanoloran-tena ka de zao olona mahatsiaro ny fanatrehan'Andriamanitra amin'ny vanim-potoana ankehitriny izy, raha miteny izy hoe ao amin'ny tempolinao masina ny mivavaka dia mahatsiaro hoe eo Andriamanitra, eo koa Andriamanitra amin'io ankehitriny io ary eo Andriamanitra mahita, eo Andriamanitra mamindra fo. Ho antsika rehefa malala zay te hanavao fanoloran-tena, miaina amin'ny fiainam-baovao de zao aza adinoina fa eo ankilanao Andriamanitra. Io fiainam-baovao tianao hiainan'io tsy vaovao raha tsy eo Andriamanitra, mitohy ihany le tsy mety taloha raha tsy eo Andriamanitra ary le tsy mety taloha manjary vaovao kosa rehefa eo Andriamanitra. Vaovao ny herinandro te hana fiainam-baovao isika de tsarovy hoe eo akaikinao eo Andriamanitra, ny fahatsiarovanao fa eo akaikinao Andriamanitra, ny fahatsiarovanao fa mahita ny nofinofo, mahita ny tebotebo, mahita ny zavatsarotra, mahita ny zava-manahirana, ny fahatsiarovanao an'izany de mahatonga anao mifikitra amin'ny fiainana vaovao ary mahatonga anao mifaly amin'ny fiainana isan'andro. Zava-dehibe le avako ny hoe ny fanatrehan'Andriamanitra. Ny mpanao salamo de nasoatra masina mihitsy de resy lahatra fa Andriamanitra rehefa manatrika antsika de Andriamanitra mampiseho ny tavany feno famirapiratana ka mitondra fifaliana. Vaovao ny herinandro de zao manomboka herinandro vaovao anao de matoky fa eo akaikinao Andriamanitra, de minoana zany fa eo akaikinao Andriamanitra, mino fa tsy voafetra ny fotoan'Andriamanitra, tsy voafetra ny toeran'Andriamanitra, mahay ny zavatra rehetra Andriamanitra ary tianao izy dia miaraka manomboka fiainam-baovao aminao.
Andriamanitra mahay ny zavatra rehetra. Andriamanitra zay tretina hoe lavitra be fa Andriamanitra nanaiko tononona hoe ray. Ary ambarany zoatra masina, ambarany ten'Andriamanitra fa monina ao anatintsika. Ka raha manapa-kevitra manomboka fiainana vaovao anao, za hanomboka hiaina fiainana mahafinaritra, hanavao ny fanorantenao hiaina fiainana mahafinaritra de zao tsarovy. Fa tsy manomboka irery izany ianao fa manomboka miaraka aminao amin'izany Andriamanitra. Ary rehefa manomboka miaraka amanao an'izany amin'Andriamanitra ianao de tsy manorina irery ny fototry ny fiainana vaovao ianao fa manorina izany miaraka amin'ny Jesosy. Jesosy lay ny filazany zoatra masina hoe vato ny lavy ny mpanao trano nefa tonga fehizoro. Zany hoe eo amin'ny Jesosy ny manomboka ny fanorenana, eo amin'ny Jesosy ny manomboka ny fiainam-baovao, ary ankehitriny zany Jesosy zany fa tsy hoe 2 taona lasa. Ankehitriny zany Jesosy zany fa tsy hoe efa lasa. Zao ankehitriny zao zany Jesosy, vato fehizoronao zany. De aoreno miaraka amin'ny Jesosy ary ny ankehitriny. Aoka tsy eritreritra hoe vita amin'ny fiainako, tsy manana ninona tsony, tsisy azoko atao tsony. Tsia, mahay ny zavatra rehetra Andriamanitra. Ankehitriny izy fa mety eza ino ary atomboy amin'ny anaran'i Jesosy zany fiainam-bao zao zany fa eo izy. Fa ny fahatelo zay tiany mpanao salamo takatritsika koa amin'ity amin'ny olona zay mana fiainam-baovao de zao olona zay misokatra amin'ny manodidina azy. Ny fiainam-baovao tsy mikatona akory. Ny fiainam-baovao tsy hanao rery. Fa ny olona zay manonona fiainam-baovao de zao olona misokatra amin'Andriamanitra, olona eo akaikin'Andriamanitra, fa izao koa olona misokatra amin'ny mpiarabelona aminy. Olona zay vonina anatrika, vonina hiatrika zava-baovao tian'Andriamanitra hiainana. Rehefa manomboka fiainam-baovao anao de mivonona handray ireo tranga fanararoatra na opportunité ataon'Andriamanitra ao anoloanao. Raha ohatra ka manomboka fiainam-baovao nefa ny tananao mihidy, ny masonao mikatona, ny sofonao tsy mandre, ny vavanao mikatona de zao tsy fiainam-baovao zany. Fiainana taloha zany. Fa ny fiainam-baovao de zao ny maso misokatra, ny tanana vonina handray, ny maso vonina hiaino, ny vava vonina hiteny. Zany ny olona mandray fiainam-baovao, vonina hiasa, misokatra amin'ny zavatra rehetra. Raha mbola feno zavatra ny tananao de tsy afaka handray na inona amin'Andriamanitra ianao. Ary zay nefa mandrakariva betsaka ny olona te hiaina fiainam-baovao, saingy zao ny tanany efa feno zavatra, ny fony efa feno zavatra, ny zavatra ao anaty lohanao efa tsy tapesipesena, ka tsy fiainam-baovao zany. Fa ny fiainam-baovao, ahoana no ahafahanao mandray zavatra omen'Andriamanitra anao raha ny tananao feno zavatra? Raha ohatra ka mbola manana atasy na fifikirana amin'izao tontolo zao ianao de tsy afaka manomboka fiainana vaovao. Fa ny olona manomboka fiainana vaovao de zao olona tsy manana fifikirana, tsy mifahatra intsony amin'ilay resahantsika teo hoe lay lasa manjary fianarana fotsiny ihany iny, fa tsy fonja mihazona amin'ny fiainam-baovao iny akory, fa mitaonanao kosa andray isokatra vonina handeha am'izay hitondran'Andriamanitra anao. Zay ny olona mandeha amin'ny fiainam-baovao. Ary zay mahatonga azy miteny hoe nandeha amin'ny fahoriana aza ange-Andriamanitra, 7 de amelona ianao, hanintsitra ny tananao hanohitra ny fahatezerany fahavaloko ianao. Ny olona vonina andeha amin'ny fiainam-baovao manana izay fahatokinan'Andriamanitra izay. Manana fahatokinan'Andriamanitra, misokatra, vonina hiatrika ny zavatra rehetra, fahavononana zany, finoana zany. Avako manavao fanoran-tena ianao manomboka ny herinandro ty de zao mandehana amin'ny fiainam-baovao de manana fahatokinan'Andriamanitra. Aza manahy mihitsy. Araka ny tenin'ny Salamo manao hoe nandeha amin'ny fahoriana moa za inona ho azy zany. Ianao nge ny amelona e. Zany ny olona mandeha amin'ny fiainam-baovao. Raha ohatra ka mitodika amin'ny lasa fotsiny ianao de tsy sama teny zany za na mandeha amin'ny fahoriana azy. Fa ianao mahatoky ny fandresen'Andriamanitra. Ary ny fahevitra zany olona mandeha amin'ny fiainam-baovao zany tsy hoe misokatra amin'ny hafa ihany, vonina handray ny tranga fanararoatra rehetra satria manam-pinoana, mana fahatokinan'Andriamanitra. Fa izao koa ny olona mana fiainam-baovao de mahatsiaro rakofa ny famindrampon'Andriamanitra. Andiny fahavalo manao hoe mandrakizay ny famindramponao, aza mahafoy ny asan'ny tananao.
nahoana dia fantatrao rehefa miaina amin'ny fiainam-baovao anao fa olombelona, fantatrao ny fetranao. Tsy hoe rehefa nandray an' Jesosy anao dia tonga anjely, tsy tonga anjely ianao fa tonga olom-baovao. Tsy hoe rehefa nandray an'ny tompo anao ka tonga olom-baovao Jesosy de Paoly tsy niteny mihitsy manao hoe raha misy olona ao amin'ny Kristy dia tonga anjely izy. Tonga olom-baovao ianao. Lay olom-baovao lasa lay zavatra taloha, indro vaovao reo. Inona lay zavatra taloha? Lay fahotana, lay tebiteby, lay fiheveran-tena ho tsy mahavita na inona na inona satria lay ota mahatonga anao ho kivy, mahatonga anao tsy sa, mahatonga anao tsy mahajoro, mahatonga anao tsy mahana fahasahiana. Araka io tenenin'ny Salama hoe nomenao fahasahiana ka misy hery ny fanahiko, satria olom-baovao dia manjary manana fahasahiana, manana hery handroso, manana hery hivoatra, manana hery hijoro hiasa amin'izay tian'Andriamanitra hitondrana. Fa izao na izany aza dia izao resy lahatra ianao fa ajoro amin'ny fiainam-baovao noho ny famindrampon'ny tompo. Afaka ny olona miaina amin'ny fiainam-baovao, hanomboka fiainana vaovao dia atoky eo ny famindrampon'Andriamanitra io. Raha vao tsy matoky eo famindrampon'Andriamanitra ianao dia manjary kivy. Zany hoe Andriamanitra tianao eo am-panaovan-javatra ianao dia resy lahatra fa izao eken'Andriamanitra izay zavatra rehetra finiavana ataonao amin'ny fonona samy fitiavana. Andriamanitra tsy ny karavasy akory ny mamaky azy fa ny taizanao zay le famindrampo. Ny famindrampon'Andriamanitra zany mandrakotra anao ka mahatonga anao manao hoe ty zavatra ty Andriamanitra dia ataoko, ty nofinofiko ty Andriamanitra dia tanterahiko, ity asy ty Andriamanitra dia fitaiko ao anatin'ny fahatserovana ny famindramponao. Lay azo fijaliany Jesosy Kristy tomporeavako malala izay nandatsahany rano ka manadio antsika rehetra mahatonga antsika olom-baovao ary sika, satria olom-baovao isika dia ho anao zay te hanomboka zavatra vaovao, asa vaovao, trano vaovao, fanoloran-tena vaovao, fikasana vaovao. Dia ity Salama 4:30 matokian'Andriamanitra misokafa ny fonao idiran'ny fahasoavan'Andriamanitra, matokia ny famindrampon'Andriamanitra fa miara manomboka aminao amin'ny fikasana io Andriamanitra. Ity herinandro vaovao men'ny tompo anao ity, io volana vaovao hitsidika io amin'ity herinandro ity dia izao matokian'Andriamanitra fa tsy hanomboka irery ity volana ity ianao fa miaraka amin'Andriamanitra dia matokia fa handrakotra amin'ny famindrampony aminao Andriamanitra. Ivavaka sika ry havako. Tompo misaotra anao fa omenao herinandro vaovao. Atao aminao hanana fahasahiana hanomboka zavatra vaovao, fanoloran-tena vaovao, fikasana vaovao. Ary dia ambaranao fa miaraka aminay ianao. Tsy ny herin'ny tenanay na ny finiavanay ny mahavaovao anay. Fa ianao ary afaka manomboka zavatra vaovao zany, faniriana vaovao zany, satria aty anatinay ny fanahinao masina. Dia tompo ity herinandro vaovao izay atrehanay ity. Misaotra noho ny fanomezan-toky, misaotra noho ny amin'ny teny mamy izay novakianay fa tsy mahafoy ny asan'ny tananao ianao ary mandrakizay ny famindramponao. Andriamanitra mampandresy, mivimbina, miasa. Dia omeo anay tompo ny fahasalamana, omeo anay ny hery sy tanjaka, omeo anay ny fiadanana sy ny fifaliana hoentinay manompo anao. Jereo ny tokantranonay sy ilay avy, hanjaka ao am-ponay ny fiadananao. Misaotra Jesosy fa manateny sy mino ny fitantananao zahay. Amen.